Hiditra amin'ny hitaranja baolina lavalava indray isika manomboka eto rugby tsinjaka be izay no hetsika ho tanterahana amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra ho avy izao eny amin'ny kianjamaki eny Andotapenaka eny rugby tsinjaka be hifangaro izany ny baolina lavalava eny ambony kianja sy ny zavakanto ihany koa mitondra fanazavana mikasika izay ihany koa ireo mpikarakara ity hetsika antsoina hoe rugby tsinjaka be ity. Itsangany amin'ny kianjamaki karakarain'ny fikambanana SOEES Société d'organisation et d'exploitation d'événements sportifs lalao ara-panatanjahantena miaraka amina spectacle ifandonan'ny deuxième division Ambohimanarina sy Anosy dia matsa vehivavy FTFA eo amin'ny SCPP Sarety dia misy lalao ara-planahina top 14 tamin'ny Anosy eo amin'ny TF Naty Hazo dia ny lalao farany Union Sportive Takady Fotsy eo amin'ny FTM Manjakaray. Ao aorianan'izay misy spectacle iarahana amin'ny Blanc Ladia, Barinjaka, ODI ary Minja. Misy vahiny manokana moa copie-coller Luc Dube. Inona ny antony nampiarahana izay hoe hetsika ara-panatanjahantena sy hetsika ara-javakanto izay? Raha mandinika ianao tsy misaraka ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny zavakanto dia hetsika somary tsy mbola nisy nanao ilay izy ary nisy nanao ihany fa amina endrika hafa fa ity izany tonga dia navoaka mihitsy ary manomboka eto santatra am-bavarano ny lalao rugby fa ny discipline rehetra mihitsy izay manaraka atoato moa ao amin'ny palais de sport resaka basket arahana hira sy zavakanto ohatr'izao. Io lolo fampisehoana io dia atao amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka manomboka amin'ny 9 maraina dia efa misokatra ny vavady dia amin'ny 9 hatramin'ny 2 ny baolina dia manomboka ny amin'ny 2 ny spectacle ny fidirana 3 ariary 15 000 francs ka manainga antsika rehetra tontolo lavalava mba ho avy fa tsy ho aiza ny tanjona amin'io zavatra io fa ho an'ireo zaza izay mpilalao an'ilay baolina lavalava.